fa anisany mitana anjara toerana lehibe mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao ny fandriam-pahalemana noho izay indrindra raha moa dia mafy ny fitandrona ny filaminana ary misy mihitsy ny fepetra manokana raisina. Misy ny fepetra manokana izay raisiny mpitandro filaminana telo tota miaraka dia ny miaramila, zandarmaria-pirenena ary ny polisy-pirenena entina handrindrana ny filaminana mialoha ao anaty ary ao aorian'ny fifidianana. Raha ny fanazavana ny tompona andraikitry ny serasera ao anivon'ny polisy-pirenena dia manohy ny asa andavanandro izy ireo ary misy ihany koa ny fepetra manokana raisina ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Misy zany ny fisafona atao manerana ny tanàna ary indrindra amin'ireo toerana anaovana fampelezan-kevitra. Ny antony dia izao rehefa misy famorim-bahoaka ohatr'ireny ao ny tena hitsofohan'ny mpanararoatra ary ny isorohana ihany koa ny fioaram-pefy. Ireo zany aloha dia tsy maintsy natao ireo. Misy koa zany ny fisafona atao eny amin'ny manodidina ny trano fonenan'ireny kandida reny na koa manodidina n'ilay foibe toerana anaovana fampelezan-kevitra mba hisorohana ny asa ratsy daholo zany no antony anaovana an'izany. Zay zany ny fepetra ny raisina amin'izao fotoanan'ny fampelezan-kevitra izao. Dia misy koa moa zany ireo toerana hoe tena rarana mihitsy ny anaovana fampelezan-kevitra amin'ny toerana saripady, ohatra toerana akaiky fitobin'ny lasantsy, dia ohatra koa hoe toerana manodidina barao-panjakana be dehibe raha raisiko ohatra zao hoe ety Anosy. Ireny zany zao tena tsy tokony anaovana mihitsy ireny satria atahorana hoe sao dia mba misy manararaotra. Raha ny tsikaritra dia ny tombony fitohanan'ny fiara tao anatin'ny efatrandro misy ny fampelezam-kevitra. Momba ny fampiasana lalana dia misy ny fampatsiahivana ny entiny eo anivon'ny polisy-pirenena. Mampikaikaika olona maro mihitsy ny fitohanana ny fifamoivoizana. Ekena fa tafiditra anatin'ny fanaovana fampelezan-kevitra ny fanaovana filarana eny amin'ny arabe na fanaovana karnaval. Kanefa koa tokony mba hanaja ny fifamoivoizana. Izany hoe miakina n'ilay kandida sy ny mpanohana azy dia tokony hanaja ny fahafahan'ny hafa izy mampiasa ny arabe mba hampirinda tsara ny fifamoivoizana. Fa ny zava-misy dia mibahana ny arabe mihitsy ry zareo. Ka izay ngamba tsy mety zay satria manohitohina ny fifamoivoizana sy ny fahafahan'ny hafa ary tokony hanaja ihany koa ireo mpitandro filaminana mandrindra ny fifamoivoizana. Arak'izany dia nisian'ny fifidianana mirindra ary ao anatin'ny filaminana ny fanamby apetraka ho an'ny mpitandro filaminana ary misy ny fiara-miasa eo amin'ny zandary, ny polisy ary miaramila ao anatin'ny fandrindrana ny filaminana ao anatin'ny fifidianana indrindra mandritra ny fampelezan-kevitra.